Maramila, silasa no pang baile sa kalilipi. Ano mo, Serran? Silas! Tonga amin'ny kion-dalana izay manahirana ny firenena amin'izao fotoana izao. Amin'ny maha tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny tafika malagasy ny tenako dia sady lehibe ny tafika antanety manerana ny Madagasikara dia mba hisiny filaminana satria araka ny tenenin'ny kolonelina teo dia filaminana no dadiavina matoa tonga amin'izao toedrana ankehitriny izao isika koa ny fangatahany ny rahalahy izay eto sy ny fangatahako manokana dia voalohany aloha dia hitodika amin'ny vahoaka malagasy tsy eto Antananarivo ihany fa manerana amin'ny Madagasikara. Raha tiatsika amin'ny filaminana efa nandray andraikitra ny miaramila tandrify azy ary isorany izany fa mitodika amintsika vahoaka malagasy ary manamafy ny tenin'ny kolonelina teo hoe okare tsy animba na fananana iomboniny izany na fananan'olo tokana satria hitanareo fa raha ohatra ka ireo société na ireo mpivarotra eto Madagasikara reo baina dia firy taona malagasy mitovy amintsika izy ireo ary mitady faharoa manaraka an'izay dia manentana sy miteny an'ireo miaramila mba tsy hisiny fifampifirana dia aloha miverina mitovy ny miaramila aloha